Ny fampidinika ny tady vaolana entina mahana ny disadisa eo anivon'ny fananantany androany atoandro ny minisym-panjakana Rivo Rakotovao sy ireo solitena ny afo sindikaly izay nanotrona ny sindika'ny mpiasan'ny fananantany. Nisy ary ny maromaritra ny raisana tamin'izany ary verina hivatsy ho ela ny olana. Araka ny fangatan'ireo solitenan'ny sindikaly mpiasa mivondrona ao anatin'ny afo sindikaly dia niraisina Andriamatoa Rivo Rakotovao minisym-panjakana misahana antetika asan'ny fiadidianan'ny Repoblika fanajariana ny tany ary mifampitaovana na ny mepato teny Anosy ireto farany. Taorian'ny fifandresendahatra ary dia tapaka fa isany fanelainelana ny ao amin'ny sindikaly mpiasa ny fananantany sy ny fiadidiana ny fananantany hijerena manokana ny fanamboarana ny taratasy mirakitra ny politika ny fananantany na ny lettre de politique foncière. Ny fanankiny teo anatrehan'ny minisym-panjakana Rivo Rakotovao noho izany ireo tompon'andraikitra avy amin'ny DGSF sy ny sandika amin'ny rosona ny fampidiniana manomboka ny alatsinainy izao ary eo anatrehan'ny mpanelanelanina ifaneken'ny rotonta. Nandritra fampiresana izay natrehan'ny mpanao gazety dia niantso ireo sandika amerina mpiasa hiverina hiasa amin'ny minisym-panjakana mba hampikatso ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny fananantany. Fa principe ingany tsy maintsy miala amina base anankiray ianao. Fa tsy hoe andao aloha tovy daholo ny hevitry ny era Madagasikara vao andeha zavatra dia mba ekeo izay zavatra zay dia metezina reo miaraka ambony latabatra sarotrarotra ny fifandraisanareo amin'ny direction générale apiditra andraikitra zay raisiko tamasonareo apiditra amin'ny latsinainy maraina hoe ity zany a médiateur fa tsy maintsy mahola sensé koa moa le olona mba mahay aigny le zavatra atao ataoko médiateur dia miresaka eo ianareo. Vite zay miakatra ty amiko le izy ny processus talata larbi zay vitanareo ao dia ezakitsika amin'ny fiverenan'ny conseil des ministres amin'ny fotoana zone évolution le izy anaty amin'ny conseil des ministres hoentina any amin'ny équipe de droit, c'est-à-dire le premier ministre et ou le président de la république hoe zao ny évolution ny discussion nay zavatra ho ataonay reto ny fangatana inona azontsika atao valina amin'izany ataotsika zany eto azany mba miteny alohatsika ifampatoky rehefa ohatritsika hiditra amin'izay processus zay dia miangavy anareo aho hiditra ny toeram-piasana satria fifampitokisana ny atao hoe nareo miangavy anao ity ministre vitanao ty vitanao ministre d'état dia andahoaritsika apetrao ny taiminareo amin'izao zao tokony hivoaka aveo tokony zao tokony hivoaka dia aloha samy tazominy ananio za mametraka médiateur aminareo milatsinainy maray. Lasa kosa nefa lehibe ny sindikaly mpiasa ny fananantany fa mbola ifampidinika meloa ny anapahana hevitra momba izay fiverenana miasa izay taorian'ny fitokonana naharitra iray volana sy tapany. Marihana fa efa nisy ny fampiresahan'ireto solitenan'ny afo sindikaly reto amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly izay nahafana ihany koa nahita marimaritra iraisana amin'ny fitakiana sindikaly maro samihafa teto amin'ny firenena.